eny amin'ny commune Lasora, Fokotany Ambodivondava no misy ny tany antsoina hoe de la Salle, titre 77B. Tany mampifanandrina olon-tsotra roa, ny ainga tany amin'ny fanovana fifanarahana ara-barotra osika, araka ny taratasy nasehon'ireo tompo-tany, ny afara tamin'ny fahavitana titre foncier amin'ny anaran'ireo mpangalatra tany, no nentina nandroahana mpamboly mamelona tokantrano 700. Fandrahonana, fanimbana voly, fampitahorana, fampiororona amin'ny endriny maro samihafa no iainan'ireo mpamboly izay tsy afaka misitraka intsony ny vokatry ny tany izay namboleny efa ny taonany maro nanomboka ny volana Oktobra 2024. Io tanimbary izay manoloana antsika io dia any Ramalanjaona Joseph. Ovainy ireo zanany Sivy Menada. Tamin'ny 1931 raika amin'ny 1700 no nividianany an'ireo tanimbary ireo, mbola taranaka ireo mpamboly tamin'izany andro zany mbola mamboly n'io tanimbary io amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 1922 dia nisy olona saika maritra ny tany ataonay hoe Ampamilona, izay ihany Ramalanjaona Joseph nangataka tamin'ireo olona saika maritra n'io tany io zay dia teo no nahitanay voalohany fa hoe namaritra n'io tany io ny zanaka Ramalanjaona Joseph Sivy Menada, ary hitanay tao anatin'le titre le fivarotany varomaty tamin'ny 1979 fa dia hoe tonga teo i Sivy Menada samy nanao soni, nefa n'le zanany anankiroa tiako marina dia efa maty tamin'ny 54 ny ray dia tamin'ny 76 ny anankiray. Navitany titre hono le tany dia lasa izy namariparitra ny tany, ny olona izay namboly teo dia noroany. Zay mpamboly ato efa hatramin'izay, efa tamin'ny 1959 nanomboka namboly tato ka hatramin'izao, kanefa izao izy jereo fa dia fefeny fotsiny le fampilena, tsy avelany hiditra ao zay. Ny asa teo zay tsisy nanakana, dia nanohy ny asa zay nidina zay nga vice président nanakana anay. Ny tompony reto zany nanao hoe vileo ihany, dia nisy ny olona nanao ihany fa mbola sakana nga vice ihany aloha dia manao ihany le olona dia farany amin'ny fifenen'io hazo. Tamiko zareo nandroaka ny mpamboly amin'ny alalan'ny vatitany nataony teo, ary tsisy fiantsonanay tompo-tany mahitsiny zany fa ny mpamboly no miteny taminay, ary nampisy afo ny taratasy ireo mpamboly ireo, izay taratasy tsisy azony satria teny frantsay, ny sasany ary tsy mahay manoratra. Taorina nitory zahay, nitory an'ireo olona ireo zany, ary ny raharaha zany amin'izao fotoana izao efa ny amin'ny fitsarana. Dia nitorokory zareo, nanao contre plainte taminay tompony sy tamin'ny mpamboly hoe nanimba ny voly sy nanongotra borina. Ny etsona tany dia lazaina zay fa nanongotra borina, nefa ny borina izao ao mipetraka ao daholo, tsy zay no nazavaiko tany amin'ny tribunal. Dia izay le nitoriany tany amin'ny polisy mihitsy ny zavatra mahavariana hoe inona zany nefa tsisy borina nanongotanay tao. Tonga ary amin'ny tribunal indray izy milaza fa nanongotra borina ihany indray zay dia nanongotra hazo dia nanimba voly. Tsy mbola nisy olona natapaka olona ray ary nanakitabanay teo hatramin'izay ka hatramin'izay 1959 nakaty tsy mbola nisy raha tsy voy izao. Mikasika an'le acte de vente osika hitanay zany raha tamin'ny août 2020 zay no nahita an'io voalohany, betsaka ny fepetrany raisinay tompo-tany zany nametraka opposition zay, na tany amin'ny commune na tany amin'ny Fokotany, nametraka prénotation zay tao amin'ny domaine. Nefa dia ny zavatra nagaganay rehefa tonga zareo nanongotra ny mpambolinay zany dia tany amin'ny domaine nahita fa vita tao anatin'ny fe-potoana vetivety mihitsy ny homologation na acte de vente efa mihoatra ny 30 taona, ny fanalana ny fahazahoana, ny fanalana le prénotation napetraka zay nefa tsy voatonona mihitsy, ny fanovana nazahoana duplicata vaovao amin'le titre zany. Zay aloha dia mametraka fanontaniana mihitsy hoe amin'ny fomba ahoana nahafany nanao le titre. Le vice président ny Fokotany izay nafantatra tsara hoe io tany io ny ka Ramalanjaona Joseph
dia ireo io ranga io no tena mandrahoana ny mpamboly eto. Raha tsy efa zareo nanala an'ilay mpamboly a, zay vao nahita hoe ay efa mifindra amin'ny anaran'ny zareo tanteraka ny tany amin'izao fotoana izao. Nefa zay manana titre, ny titre ty aminay. Raha mivarotra ve zay tompoko tsy tokony homeny anazy ve ny titre ty aminay mba ahafahany manao ny mutation isan-karazany. Mipoitra ho azy teo zany hoe misy didim-pitsarana isan-karazany a, mamela anazy anao an'io titre vaovao io. Zay nefa matahotra raha hoe miditra ao zay a, dia maniraka pahapaka izy amin'io hazo io. Zay niditra tao lazainy nangalatra an'io hazo io dia tsy samby tsofoko mihitsy zay. Madama mena volo zay dia nijereny tsara zay, dia tonga izy dia niodina dia avy eo an'izay izy dia nidina dia anankiroa izy naka sary anay tao anaty tomobile. Mampakatra vary 3 taona io. Tsisy eo zao na voam-bary fa io ihany misy vary eo dia inona no atao. Mamely olona 50 reto olona reto zany zao olona velomin'io daholo. Inona moa zany ny hanina hoaninay? Io zany ny tena tadiavinay ny andravanan'io. Ikarakarana io vary io aloha sambola azo vonjena ihany ikarakarana io. Fa ifefy ray manontolo izay nataon'ny zareo io a, dia tsy nahazo fahefana, tsy nahazo alalana avy any amin'ny commune. Ary nisy une sommation interpellative mihitsy nataon'ny vaditany tany amin'ny mairen'ny commune manontany an'izay zavatra zay, dia nivaliteny be ny tanàna ny Alasora zany dia nazava tsara hoe tsisy fangatana ary tsy nahazahoana alalana. Mandra-pahavitan'ny adiny zareo aloha, aleo mpamboly amboly a tadiavy lalana analana an'io hazo io ivelemo an'ilay olona. Ka resy moa ilay tompon-tany dia miala ilay mpamboly ny rany, tsy resy ilay tompon-tany, manohy ny mpamboly. Seho raitsy vaovao amin'ireo karazana tany miseho eto Madagasikara ity tranga ity, fa maro ireo olon-tsotra tantsaha miaina ny trangam-pahasahiranana sy mitondra faisana toy izao vokatry ny ataon'ireo tsy manara-dalàna sy mpanao kolikoly ary mpanararoam-pahefana. Antsoavo hatrany no atao amin'ireo tompon'andraiki mpanjakana isan-tsokajiny mba haka-fepetra na mafy ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fananantany fa mijaly ny olom-pirenena.